na mafia fa ny filohan'ny republique andriamato filohan'ny republique sy ny tenako tsy malala mihitsy ny zavatra misy tamin'izay fanomezana lalana tamin'le certificat de navigabilité provisoire na certificat de matriculation provisoire tsy malala zany andriamato filohan'ny republique ary tsy malala zany tsy vitan'olona anankiray napiditra sy nanao falsification sy nanovany taratasy niny fa nisy paikonidina iny matoa vita ndizy anizy tena zany ary ninina no resahana tsy moramora mampatalo ny roplanina 10 be zao le Boeing 777 zany anarany ary tsy tafiditra reny raha tsisy paiky faratapany tsy tafiditra satria ny président conseil d'administration ny Hermady taloha dia zany nanendry azy tao dia nanontaniako tao ny fombafomba rehetra momba ny ACM sy momba ny ministre zay mitantana azy satria nisy ministre koa tao taloha dia samy milaza daholo fa tsy vitan'olon-dreny mampiditra an'ireny eto sanan'izingizina araka izany ny tenany fa diso ny filazana fa tsy nahalala ny fisian'ireo fiaramanidina 777 nomena laharana malagasy ireo ny filoham-pirenena sy ny prime ministre hoy Marc Ravalomanana. Diso zany rangaha diso zany matoa manizy kidika zany samy teny diso zany nafantatra ny doloko roplanina be ny fe manidina ty amin'ny ana tsy ho fantatry ny elana tafiditra daholo io fa fomba fanadiovana fotsiny za fa tsisy an'izany. Manaraka baiko fotsiny ihany koa ny ministra hoy ity filoha teo aloha ity. Anatsinitsiny ny zavatra nikitranga ny pitarenda ity ary ho an'ireo mpitondra fanjakana izay tsisy afahana manofana adiadiana azy ireo fa manantena ny hoe fety be eo amin'ny fitondrana dia tsy azo adidina dia tsy fantatra ny marina mihitsy fa tena tokony ho hita marina satria aloha vale maveo ampia mampaotra ny tapitra. Tompoko ka zay le ampanonako tojo tsy fetezana eo amin'ny tsy mamety azo tsony le fitondrana na izy ara sahirambe hanoy an'io nge ka ianao miteny hoe hatramin'izay republika teto zay marina ny teninao melalina le fahavoazan'ny firenetsika satria tsika de melalina arak'izay koa le fahefana bodoin'le nahazo fitondrana de tambazotra no mitondra fa tsy le androm-panjakana itsony no mitondra atsika eto tambazotra zay tambazotra manodidina azy ny fianakaviany tompomenakeliny ny ekipakipa akaiky azy ary rehefa jerena am'izao misy eto zao ary mipijirika koa raha ny tena mameno alizy rehefa jerena tsy vitany hoe tambazotra de tambazotra fahatany fa tambazotra na piremby sy pijirika zay no misy eto savao za manontany anao mpieno zao mba mitombona ve hoe ze fanapaha-kevitra rehetra sy zavatra ataonyity fitondrany ity de voalohany indrindra atao hoe avy amin'le président izy tenany tsy misy hoe zay inona sy ahoana fa de avy aminy ohatrany avany aposiny sy inona ty rehetrarehetra ty faharoa tsy maintsy zavatra miditra amina business ny manodidina azy foana indrindra ny zavatra vavetivety eto amin'ny firenetsika karazana fitondrana ohatr'izany ny fandimbo teto ny tena marina ka marina le teninao hoe efa nisy ohatr' zao ve ny valiny ity ny tena lalina indrindra ty le firenena mihitsy zao tsy fantatra ntsony hoe manahoana ny firenena ie nanao fanamariana kely firenena ihany mikasika an'le raha base tuilara satria nisy tranga tamin'ity herinandro ity zany fisamborana mpampitarika politika miaraka amin'ireo olona zay ataontsika hoe nijoro zay manohitra an'le tetikasy io fa misy antso aloha ty de ho raisitsika izy de ho hita ihany raha ohatra ka misy fotoana afara amiresaka an'iny miaraba toko salama toko afaka miteny mafimafy kely ve anao afaka miteny mafimafy ve asana mbola marina tsy marina tsony lay teny manao hoe izay azo vankolakana tanina ndriny tsara fa tsy fantatra raha mbola ao amin'ny FM ihany zay de matetiky karaha maheno an'le resaka nataony teo amin'ny fahitalavitra zay mady reny ve no faneho kevitry ny olona avy ao amin'ny FM ohatrany maverimberina
tapaka moa izy tapaka ie ka momba ny ngay pety député moa izy iny tsy aloha ve ny MFM no fotoanana momba an'izay za manko tsy manana andraikitra ao amin'ny MFM fa ela zay tsy manana andraikitra ao fa de manara-maso azy eny raha tsaronao tao amin'ilay upara nge izy tao amin'ilay upara ary tsy nisy aloha za tsy naheno hoe fanamelohan'ny MFM azy no izy nanao upara fa zany de raha-rahandry mitondra amin'ny atokoa zay ny momban'ny hoe ny azo vanon-ka lakana ny taninany reny ny tsara any amin'le tena fototra napisy ny MFM angambany no tsara jerena raha izay za mba manaja le atoko ihany manko fa aty amin'ny ratsandratsany tatearina maka fanoarana hafa ihany fanoarana any amin'ny baiboly ihany hoe ny ratsana tsy haiko tsara moa ny mananazy ny ratsana misy ihany ny izy koa moa zany isan'ny fanapa-kevitra talolo kelitely hoe natao filoha isan'ny miara-mitatana fa somary taorina zay le hoe tao anatin'le ipary de naantona angaro filaza lesy fa misy antso aloha ty de miarabanao ary nanaoana mbola tsy eo izy resaka bastuliara velo ny fisamborana araka nabara teo mitarika politika satria ny tena nampanabe tany zany de hoe ifandonana samy malagasy ary satria misy andaliny le hoe voromahery zay karazan'andro masobokin'olona hoe mijoro amin'ny hoe manohana fisin'le bastuliara miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana sy mitandro filaminana andaliny le hoe mazoto zay amin'ny ankapobeny zany reo manohitra nylay titikasa noho ny hoe fiarovan'izy ireo ny taniny kolotsainy sy ny sinsisa rehefa jerena amin'ny ankapobeny izy ohatrany hoe ny olona miaro ny tany ndra zany eto zany zao de sahirana fa misy antso izy ny teknisiana de ampidiritsika izy aloha de toizatsika ihany miaraba ndao ary ny zava-toza anankiray hitako hoe mantranga zao tao amin'ny filohantsiraka de igasikara tsika tsy tazananjavona sady koeneta na fien'olona de tsy taninanjavona sambo rena moa zany iny zany manarina zavatra rehetra reny de zao efa natao nitole izy amin'ity samoan'ny majangotra mipotra ndray ny tany majanga tsy hitako zay nalen'le sambo hoe majanona fotsiny angamba le fikaroana fa ny olona hafa ndray to manao le fikaroana zany zany de efa zavatra hafa mihitsy nizahatra miaingeto Madagasikara tsy vita hoe trafika tsotsotro mihitsy fa rahan'izay trafika farale avo raha jerenao fotsiny zany boty kely zany endrika renany Eliaza hita hoe rentsika le boty sambo be iny lasa de tsy tazenanjavona de ahoana moa zany ny endrim-pitantanana amin'ny Madagasikara mihitsy zany hitana hoe jereo tsara zao io bastuliara de tsy afaka miaina fa tsy maintsy anao amboleky de isambotry de zay olona mahery fety ao anatin'le izy zany de efa ave gazaziko inona de aiza am'izany moa zany ny fiainam-bahoaka amin'ny atao hoe sosialim-bahoaka amin'ny ankapobeny amin'ny resaka fahasalamam-bahoaka indrindrindrindra tena efa jerena fotsiny de ho an'le mpanohana ny fitondrany reo mahita fa olo marina daholo ny fitondram-panjakany reo fa tsy voasariny tao manaty zao raha zao nefa rehefa jerenao zany le taretra zany ady adinao daholo very mivolameny manjavona lasa zao mbola mety ihany ny ataon'le fitondrany de tsy haiko tsondra angamba de eo zany teny tovy aminao zay inge zao tovy aminao zay hoe tsy haiko tsondra angamba tsika ndray kosa tsy anao hoe tsy haiko tsony moatrany hoe miravoravo-tanana miravoravo-tanana zay fa tsika hoe efa zay no izy tsy edika-hevitra tsony fa efa mikatso tsy tafarina tsony io raha io natenaina hitondra ny ifampitondra amintsika malagasy ka hoe hanatsara ny fiainam-pirenena zany na maha-firenena tsika aza tanydomondoza de ahoana le ataotsika ahoana ianao mpiaino zay tokoa ve sa mbola ananatra tsika sa mbola hiandry ny rapitsotsika
le hatramin'ny lalam-panorenana ary ange zao efa tediaviny tsy asiana fetratsony ange zany ny fotoam-pitondrana zany zao anisan'ny tediaviny foanana anaty lalam-panorenana ho toy izy narak'izay ve fantanina aminao mpiaino de zao re efa mikatso tsy azo mpanafana ohatr'izay le fifampitondrana sy ny fitondrana atsika vahoaka malagasy fitondrana firenetsika zao fantanina omena troisième mandat ve ary avelana amboatra lalam-panorenana am'izay tiavany azy sa etitsika mifanovana am'izay de mba izy indray mpanohatra mifanovana izy zay zao no zavatra miperaka amintsika azahoantsika mba mifampitsinjo hoe zao zany ny lalana hitondrantsika ny eto amin'ny firenetsika na eo amin'ny firesahana tahaka zao ary na ary amin'ny fanoherantsika ary satria menomenona sy manameloka sy manometsiny sy maneho akovianatsika de avelany manao an'izay ihany ile te hitrotra sy anao fiatsika tsy voahevitra de efa fantatra efa miandry izy ianareo angary sy miaramila ho izy le rangary eny ary hotoizantsika ny antso ary miaraba tompoko miaraba tompoko salama miarabanao re mato constant salama tompoko mamaly anao andro hoe ahoana ny ataontsika hoe mbola omena troisième mandat ve za zany avelomberoka eto aminareo foana ka mba ny miantso aminy resaka hoe ahoana ny firaisan-kina ny mpanohatra za milafiny anankiray omaly azao ohatrany hoe sady malahelo ako ny velom-panantenana malahelo aho satria zao any amin'ny journée an'ny femme africaine no hitanao reo ny mpanohatra miara-miresaka miara-manao ins teo nytaniny mpanao gazety zao iado sy rakotovao rivo naray milahatra eo firaisan-kina sy ny ins teo collectif eo koa hitako tao ry misy teo Ravalomanana sy ry Roland Ratsiraka any zany ohatrany hoe malahelo ny teny any amin'izany ve no isin'ny fiombonany reto fa amilafiny anankiray manana fanantenana sy matory miaraka ohatr'izao a manao miresaka ohatr'izao de amiko hoe zava-dehibe zany ka zay zany tiako hoe ahoana nataontsika hoe omena troisième mandat fa raha mbola zao zany ny fomba fiasantsika mpanohatra io alasanina Ouattara io hiakatra amin'ny quatrième mandat indray ny frantsay nge ny ao ambadiky reo ka ny frantsay ny ao ambadiky ty mpitondro ty fanjakany ty dikan'izany a tsy maintsy hiditra troisième mandat izy tsy azo laviny zany aza atao hoe tsy maintsy mijoro ny mpanohatra tena manana firaisan-kina zany ny mpanohatra zay zany ny tiako atongavana hoe ahoana ny firaisan-kina ny mpanohatra faharoa za zany mikersika an'le ministre ny transport iny tsy mahagaga loatra ny mpitondra ny ao ambadiky io zaza tinaiza atao an-dapange io ministre ny transport hoe SCB ne io hoe mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra ny filoham-pirenena sy ny prime ministre fa modigisy reo misaotra tompoko miara misaotra tompoko mahafinaritra le apetraka ao hoe rivo rakotovao sy iadosy teo sy ntsisa de zao nge zao ny karazan-javatra tsy mahatafaraka le hoe manohatra lizy manko a entinao am'le etikety hoe mpanohatra fa rehefa miaraka ohatr'izay izy a de hanova zavatra ve ary hanova manahoana zao ny zavatra niseho tamin'ny 2023 ny sasany milafika sy mijery ny fomba hanovana ny lalam-pifidianana ary maneno mihitsy hoe tsy hisy anao fifidianana zany raha tsy voaovy ty ny sasany manao hoe mangamasaka io a mirotsaka ho azy io a lasa mame fotoana toyany an'le le mpitondram-pitorana indray tsika raha mbola hanovany itsy mbola hanovany rivo anao fifidianana zay le zavatra tsy mahatafaraka zany hoe samy mahita fa tsy mety ny ataon'le mpitondra angamba de misy ny tena mitady hoe ndao ilafiana ny fanovanan'io fifidianan'io ary fa misy ny manao hoe misy omena ho aty président mangamasaka io a ny tiako lazaina zany de zao le lafiny zavatra tena hitoeran'ny ain-dehibeny na ny constitution atsika na ny décentralisation tamitsika ninonino le firenetsika na ny fihavanany firenena io no ndao hodiniana fa tsy mifanao etikety tokana fotsiny hoe mpanohatra fa hitanao izany ianao nahita samy tsy te hilahatra amin'ny fitondran-drajoelona zany zareo matoa samy hitanao teny ary navelom-panantenana anao zay de fanantenana vaovao ty oetikoeto ty hoe mety ve sa tsy mety amintsika mpiaino rehetra io
hoe isaky ny lafin-javatra asitsika hoe ty le ovana de tafaraka amin'iny sa tsy fa le zavatra natrehana tany zao na tafaraka azy eo anatrehana zavatra natrehana tany a tonga de efa fanavaka zareo hoe reto andry mpitondra reto aty ivelan'le mpitondra de tafaraka ry zareo tak'izay nge raha momba ny seni ary raha ohatra ny anakiraika mbola anao foana hoe ampisaotra ny seni fa de tonga miaraka moa de efa fanombohana de efa sy ny mpitarika anakiray eo anivondrana fanoerana tamin'nomaly taona tamin'ny zavatra nyresahan'le olona teo a mifanakaiky seza tena fanakaiky eo fa raha ohatra ianao nananina kajikajy andambolambony seni eo nataonao tahakany tamin'ny 2023 kanefa le seni mihitsy no tena mosavy lehibe amin'ny fividianany eto amintsika de misarotra nge le tafaraka efa misy antsovononao tapaka izy raha fa vononao ianao de ampidirinay izay mihitsy moa zany le zavatra misy ary efa merimerin'ny olona satria hoe raha tsy feoray zavatra iray la andalo raisiny anao ary miaraba tompoko allo salama tompoko acosta ento namana olon miaraba tompoko allo mare tsara ve somary miteny mafimafy kely ohatra misy rivodrivotra kely fa tsy manino maheno somary ty andalana ihany amiloha sady tena tomobile zany mezaka miantso e ny tiako resahana fotsiny a misy fomba fijery anakiray koa zany mila isy hoe rehefa hoe maloatra zany tsy antsony le terme satria izy ty tianaraka ny tenin'ny constant teo hoe resaka tena fiainam-pirenena amin'ny akapobe mihitsy ty donc amiko tsy mametraka tsony resaka amina hoe resaka mpanohatra sy ny tsy mpanohatra fa tena noavo firenena mihitsy olona minoavo firenena zany le izy ka ny fahatsapako azy a tsy tafita mihitsy izay mba tsara fandarana takatony tsy andeha anongam-panjakana nandeha anao an'izao fa tena le fahatsapatena hoe maka izy tsiky fa makany akady edy zao e ka le fanentanana ny olona zay zany no mahatsara an'ireo le rafitra ataotsika hoe na ny ONG io na fiangonana tokony andray andraiky allo maheno ka amiko zany a ny tsy mipetraka tsony oksika zany tsy anakina foana de mipanohatra de zao fa tena fatsapatsika tena masitoyentsika hoe tena olo-pirenentsika zay zany ny tena tiako apetraka satria fotoany volana eny miaseta ka ze manambola zany ny afaka satria ty olona natao zay antso misy tenenana moa fa so de tapaka le izy rehefa tahiaka firenena ray ianao a de fanabiazana lopotena zay ie zavatra azotsika am'izao fotoan'izao io e ary tena zava-doza mihitsy le izy ary ny olona zany rehefa tsy ao anatin'ny sainy ny zavatra tokony ataony a de olo ka fa ny fanapahan-kevitra eo amin'ny plasiny ka mahereza fa mbola betsaka zay fanetana risorokona amin'ny raha lasy ny tompo radio io fomba firesaka ohatr'izao io ny tokony hamparitaka de io ny tokony hamparitaka oisika antaninanao mpiaino hoe ahoana ny fomba namparitahana io fa le efa misy antso kary andalo raisitsika ary izy miaraba tompoko miaraba ny ekipa ny tompo radio ekipa mbe indray rehefa naheno fanazava de miaraba ny vahiny salama tompoko fa ny fanazavany misy constant eo na zany tiako tenenina de tsotra hoe ety zany tsisy hoe mpanohitra mpanohatra fa amiko zany de fa fainao tsy tia an'izao fitondrana zao nizanizany izy de fa namampanohitra misy ny fomban'ireo TVV reo fa tsy antsony izy rehefa manohitra an'io ka tsy zany raha volo tevo nareo mpanohitra nareo de tsy ety mihitsy zay fa mariny terenaka teo tsika zay matsapa fa tsy mety tsony zao fitondrana zao a andao ijoro fa ro manarak'izay misy tian'ty-teneniko ty angamba tsy fantatro fa ny masany de zao ndoke tena tsisy afa-tsy mivavaka hitareo zao zavatra fa miandry andry zareo tena zaka tena mivavaka le Andriamanitra io zany ihany tsika koa ndraiky kely finoana eo raha mangataka tsika androany ka tsy mivaly raha pito hoe tsy mivavaka Andriamanitra misy fotoana ny an'Andriamanitra fa tsy tokony ho maiko tsika de tam'irety le avion vetivety kely fotsiny tsy fantatro raha masoko ny tsy manana fa rehefa mijery FBI zareo raha madinga efa le avion maro nge ny tapon'le lohany orange de le afanareny io misy saina frantsay ahoana moa ny afahan'reto fitantena miteny fa tsy mahafantatra momba an'iny
Ezenako nareo mivavaka tsika Andriamanitra mahay zavatra. Misaotra tompoko mahery eza daholo. Misaotra tompoko. Asa moa zao raha hovaina amin'ny lalam-panorenana koa no hoe citoyen frantsay ny teny citoyen manko le namana teo aloha teo. Citoyen frantsay dia mahazo mirotsaka hitondra faratapony eto Madagasikara. Zany nge zavatra mila jerena daholo le zany ve anisan'le hovainy ve zany amin'ny lalam-panorenana. Dia nisy fitenin'le razoko teo aloha teo hoe ny adihevitra sahala amin'izao no tokony aparika dia alefaso re ny telefona misy, alefaso ny tolo-kevitra hoen'ny namana rehetrarehetra izay mpihaino antsika. Zay ngamba no hoe ahoana ny aparika ny manana didy amin'izany tsika fa ndraindray koa ny olona zany tsy fantatra hoe ny olon'le ara-materialy ve ny olom-pirenena dia manamaivana angara ny filazana izy ny lanjany atao hoe ny hevitra ny adihevitra fa hoe zany a tsy anovan'ny fiainanay zany a tsy hinanakanina zany be dehibe moa zany le voambolana ao anatin'le izy andao aloha raha sitsika ty antso manara anao ahoana mbola mikobakobatanana fotsiny izy eny ary ka le hoe mpanohatra anina daholo a zao ange zany zao no hitako manomboka mipoitra eto amintsika ampiresaka eto hoe tokony samijoro hoy le ranabavy teo andao romena siatra aloha sao dia mana hevitra ary izy miaraba tompoko salama eny tompoko miarabanareo miaraban'ny vahiny any keo salama tompoko tena ohatranena mafiny tenyle ranabavy ny teny teo aloha fa tena varina tokoa zala tiren'le nahitan'le fiarahamonidana tamin'ny sary dia tena loko orange koa izy rehetrarehetra le fitiminy dia tena efa asa ka mavahikoa tanarafandrena hoe atao miasa eto Madagasikara ny loko orange fantaka aloha fa loko teto Madagasikara aloha dia ny loko mena fotsy any tena fatatre tena loko malagasy le orange fatatre ohatrany hoe mahavarina ahoana ambony hoe tsisy mahalala ve ny filosy premier ministre ohatrany hoe mahavarina any mety zany dia tsy fantako dia ke malagasy ety any mandinika zava-misy ike fotsy ve tsika indrindra ndray moa hoe zay olona mba manana ny fahefana rehetrarehetra na fahefa-pitsarana na mpitanavina tereza zava-misy zao tena fotsy tanteraka miany raha ohatrany tsotrany hoe Andriamanitra any etika fantatry hoe faitsy misy valomavazava amin'Andriamanitra satria rehefa tsy hoanina tsy maintsy hitapoana ny hoe mizahatra marina reo ary misaotatsika rehetra eny ary misaotra tompoko le tenin'ny ranabavy teo le hoe tsika dia atambatra amin'le teny teo alohany hoe citoyen dia tokony samy mijoro rehefa mahatsapa hoe misy tsy mety eto dia samy mijoro ho mpanova ka na mpanohatra ianao na tsy mpanohatra ary mety ho any anatin'ny fitondrana raha misy olona efa kivy amin'ny fitondrana io dia mpanova tsika dia fanovana zany ny ataontsika adihevitra na mpanohatra ny fanovana ry zareo reo atrivina ihany moa larana fahana mitra ihany koa 034 14 102 80 033 14 102 80 na 032 11 102 80 efa misy antsy teo raisiny izy aloha miaraba tompoko allo miaraba miaraba teo amin'ny tompoko radio miaraba tompoko miaraba amin'ny vahiny salama tompoko mody adala le filoham-pirenena ahoana moa ianao filohana andro fanjakana filoham-pirenena ministra eo ambany fifehezanao prime ministre eo ambany fifehezanao dia tsy ho fantatrao hoe misy avy eo dimy tongeny vato tsy manao tatitra zany le ministre any amin'ny prime ministre tsy manao tatitra zany eo any amin'ny filoham-pirenena fa mienoeny fotsiny eo manao sitro belona manao voalavo ananao misitrika anaty lavaka any tsy possible zany fa io fantatro zareo ray manontolo daholo fa mody adalo eo mody miseho fa za mody miady fa za zany minona tena marina ary tena mirary ny tandrefana sy ny amerikanina no anaporotra an'ireo zay ny tena iriko mihitsy ny tena marina hoe ahoana ny fandeha n'ity zavatra ity na io zany terrorista
na io kolokolo avy leta farazay tena faratapony injany zany eny ary efa namarina fotsiny aloha reo fiaramanidiny reo tsy nandalo teto Madagasikara tsy teto aloha le izy fa nantsoratra daholo zany ny fampitana nafahany hoe ny agny tany amin'ny toerana samy hafa tany no ny antony hoe Iran zany de firenena vosazy amin'ny lafiny resapi indrindra fa lay compagnie le hoe nanafatra an'ireo ny tompony moa zany tena marina ny tompony amin'izao fotoana zao le minahary de zay le isainy anankiray fa kosa ny fivoahan'ireo tompony andraikitra ambony eto Madagasikara de tsisy hoe mivoaka mangingina ka tsy fantatra zany hoe lasa nangingina tsy fantatra hoe lasa nankariony le tompony andraikitra nanao dinika na fifanarahana tamin'ny satria tsy hoe vitandray andro akory ny zavatra mahakasika an'io reo fiaramanidiny reo fa nisy fotoana maro mety tsy indray mandeha fa mety indray indrovo nisy anarana tanàna voatonontonona inge hoe tary nanaovana soni tary ananarina ohatran'izao tany ampanaovana mission ny tompony andraikitra sasany tao amin'ny fanomezana ny tsipitsipiriny fahafahandreo avy amin'ny sidina ny angatana amin'ny toerana zay nisy azy sarotra be no inona hoe tsisy mahafantatra ny fisiny zany absent io tao toerana tsy azo inona zany fa zaiko raha de tena hoe nanao zavatra tsy fantatry zareo retsy le ministra karazany nandrombaka fahefanatsy anazy izy zany gadrao efa tsy nanagadran'le raha matory le talonondra ihany nareo fa nomenareo tsodrano izy rehefa nody avany fa ity raha mahita eto Madagasikara ty de zay ny azo ny mampiororoady zao ny sambo koa nge mety atao ohatran'io ty tsika tsy manana sambona ray miasa ety fa afaka atao koa ny manome pavillon gasy zany hoe petahana hoe tia de anay gasy de faneva malagasy no ety nyty sambo ty de tsy fantatra refa zany tokony isy ary zany tsy maintsy ho hitany any velany zany hoe reto aby ny sambo mitondra faneva malagasy aty zao ny ataony anaraka dokam-batrotra vitsivitsika de miverina manao ny fandaran'ray oarin'izay manampy an'le olona teo fotsiny mikasika an'le fiaramanidin'ireo fa le fiaramanidin'ireo tsy nandalo teto Madagasikara fa tany Chine zany no ningany de tsy hoe andro anankiray koa natongavany tany Iran fa tonga tsikelikely teo anelan'elan'ny 5 jona sy ny 12 jolay tamin'ity taona ty 7 jolay izy vao nanomboka mipoaka taty Madagasikara zany le raha io ohatrany hoe vaky masoandro fa de fanampin'le vaovao fotsiny zany ho an'le olona teo zany Chine de nandalo tany Kambodja tany Kambodja koa nisy nanao an'le fanamariana hoe ahoany reto fiaramanidina mitondra laharana 5R reto de rehefa nandalo tany Kambodja izy de tany amin'ny lanitry tany amin'ny Malaisie nandalo tany Afghanistan de nandalo tany Pakistan de zay vao tonga tany Iran tsara ihany no mahafantatra zany de hainao ny ao ambadika izay rehetrarehetra zay zany le olona nresahana anaovanao antita ty zany karazana pisera irena zany le pisera ozy izy ny fombolana fampiasa an'le taty atoerana eo ambany fanevatsika nanaovany zay indrindra le izy satria olona mpiaramiasa akaiky araka le nresahana teo zany le ministra voaterina kisaka tsara ihany koa mba mahafantatra an'izany aloha fiziny keo de mizaka zo-pirenena hafa aloha tsy ho teneny keo ihany ndao za tsy izy miaraba tompoko manao ane salama tompoko salama tompoko nataony ara-bola tao hoe 5e mandat de mbola io foana zay nihevitra zay nihevitra tamin'ny kery ozy nihevitra tamin'ny kery de raha hoe tokony amin'ny kery koa zany mampatsiaro ary le hoe teo ny nanongana ny ateo koa ny nanonganatsika tamin'izany fotoana tsy itsika tsy iza moa ny ahafahantsika anakana an'zay ampiasa fomba isan-karazany anazy ihany hanalana ny nga io zay le manala azy manko zao nohatra ny apetraka ao hoe tena raharaha lehibe betsaka ny fomba betsaka ny lalana tsy mahasakana ny olona hafitsika
fa ny adiditsika eto de hoe oka kosa mbaty hoe miala vazaha de misolo vazaha alao isy ny fanovana de tsika zany a de miezaka ifametrapetraka ny fanovana sy zay ho fadina tsy hiverina tsony eto amin'ny firenetsika hoe tia tsy isony eto amin'ny firenetsika zao a ny fanovana kendretsika ka niza ary na fomba ahoana na fomba ahoana analany azy eo tsika tsy mahasakana an'izany fa tsika kosa tsy sanatry ny vava ohatra ny anaiky hoe varotromby anaty ambiaty hoe de zay ataonareo ao moa zany rehefa aveo indray tsika indray no mahasika hoe zay tonga eo to mitovy ihany ny ataony zay nge zao ty mahazo atsika ty mitovy foana ny tany aloha tany zay mahazo fahefana de ataon'ny fananany manokana ny fahefana ny tany sy ny fanjakana azy daholy ary tsy misy androm-pitondrana mba ataony hoe masy mandidy amin'ny tandrifony tsony mihitsy ny institution zany fa de ny manjaka sy ny tambazotrany no manao tsy refesy mandidy eto izy no mitavana izy no miremby de alevona ny repoblika le repoblika manko de zao hoe atao raharaham-bahoaka atao tenerana amintsika vahoaka ny fitondrana rehetrarehetra tsy ialako mihitsy le fiteny hoe vahoaka no andre manjaka na tsy andrena ara de tokony manjaka rehefa eto amin'ny firenetsika ndao ary aona ny atso manaraka ary miaraba tompoko allo miaraba miaraba temporatety miaraba asa adidiny andrema tokortarahelo so nanana boinina ny atsika taloha atsony hoe sambrano ay rantsety fa taingina andreny zay manofofo boinina fotsiny zao sisy tika de le téléphérique be de be ny ankizy avany matonga eto Antananarivo te taingina téléphérique ahoana ry izy ohatra ny to malaza tsy nananao tsaona fotsiny ohatra ny téléphérique efa nanana boinina tokoa sika bointsika fa nanana boinina tena voafehan'ny technicien tsika voafehantsika teto na reo firenena manodidina ary atiny rehefa misy fikojakojana ny izy de na ny pilote na boinina misy lasa any amin'ny manodidina rehetrarehetra any ny satria nahay an'io le pilote gasy nahay an'io fa tobohany zalahy mbola mikabary ery amin'ny kianjan'ny mamasina izy de efa manao hoe ao zao ny lehiben'ny Airbus fa tsika de anafatra Airbus tsika de paf Airbus zay roplanina tsy fantatra anarany zao tsony no mandeha ao daloha raisina ny antso ary miaraba ary miaraba tompoko nanahoana efa somary malaina miresaka ohatrany efa tsisy fiovana zany efa nazanaty zany tsikivika ndiko tenena zavatra anankiroa voalohany manimba fitreriko manimba ny crédibilité amin'ny maafluence beky azy ny filazany fa tsy au courant izy akoatrany mahafiloam-pirenena azy moa tsy ohatrany hoe tsy asiny tsy ataony ambony zavatra tsony tsy asiny dikany tsony io tiako asina entre parenthèse miandraiky tsy ny filoha araka ny lalam-panorenana par rapport amin'ny filazany fa tsy au courant izy zava-doza ny fijeriko azy faharoa atomboka ny fanovana de za mitena mbe aty amin'ny fokotany sy aty amin'ny fokon'olona atomboy aty afaka de meteny zany izany mpanoatra ny fiovany za mino fa ny aty ambalam-bahoaka aty mbola mora maniry aty ny zariny sy mihitsiny ka mbola maniry aty zany mbola manaiky ny fahefany ny zariny sy mihitsiny ny aty za mbola mino zany maninona mahazo vahana moa ny hoe fikambanana orina ny tokotany ka maninona ny tsy azo vahany aty ny raha tombotsika aty zany hoe komity ny fanovany zany zay nanganandrindra de alao izy vao sotranareo salama tompoko zany hoe ny resaka teto androany kosa sao de ohatra ny resaka fao be le fitondrana ny Madagasikara manontolo fa zay izy zao mampatsiahy hoe aty ambalam-bahoaka no
mbona fanovana ka eo atsika e ambalambahoaka aloha zao mahazo azy a ny avatsika de everiny mpanao politika foaka ao daholy ny andanina ny ankilany everiny fa karamaina rehefa misy kitrakitrana everiny fa zaraina nitsy zaraina ny roa zany hoe olombelona tsy misy an'izay le verinao zay hoe tsy misy hasiny ary tsy misy fanahany mba te hiavo tena mba te hiavotra amin'ny rariny sy hitsiny hoy izy ianao hoe mbola maniry aty ny rariny sy nitsiny de arahaba soa arahaba tsara fa de mianao nambalambahoaka zany ny amin'ny fomba hoe ampitsiry ny fanovana avy any ko fa tsy maintsy ataotsika ireo anakoroa reo ny avaty amin'ny faobe aty atapony sy ny avany ambalambahoaka anarana faobe ny tenenako le ambalambahoaka fa tsy hoe fikambanana misy fikambanana zay zay raha misy antso voninao de ampidirina izy miarabiala izy nanareo aloha radaladraikitra tompoko isa radaladraikitra tompoko manampianarana raha tsy mbo isa raha tsy mbo sa tompoko ay ary olova aisany anarabositra rabonina raha millionnaire tompoko raha millionnaire bon makany atsara pitsa fa tsy vity eto brony ety mazava ety tompoko no faharoa napitra millionnaire atsika miboinina ray no nareo ambalamboaka rehetrarehetra manotanany mpanasanampa ronjato vavy dokera ronjato lahy manotanana anakanja tenisy mitakela boinina anakanja tenisy anakanja mitakela boinina ankena tsara tompoko ataony ohatran'ny ao no mosy filaza zany ohatran'le manao senety kely reny efa izy keo zany a efa endrika iseho efa izy keo zany fa azadino a le tsinjodia tsinjovina ny dia ary eto de mbola miantso ny ray aman-dreny rehetra ny ray aman-dreny am-panahy rehetra tsy aka navaka fa tsy akanonona hoe ny tsy tokom-pinoana ety tsinjodia zao le endrika ray le fa tsy setoseto fotsiny le voalohany moa zany endrika isehon'ny kolokolo le ray ilay taloha daly rehefa de le faharoa zany endriky le fandrendream-bahoaka moa zany raha de ny atao an'lizy hoe avy anao ty de asaromanao daholo ny zavatra rehetrarehetra de ndraindray rendrika ao anatin'iny ko ny olona io moa tafiditra ao anatin'io zany le kitolotolotra sy le rentirenty zany ao anatin'olona tsisy asa tsisy fanahantsony le vahoaka mareo efa misy antso vonina ndray a de oraisiny anao ary mandroso tompoko salama e fampiarapa fa mety tombonandro indray tsy nohony nataotsika fa nohony ny famondrapony ena za kristianina manaiky fiainan'io io ny tenin'le bary de ty madagasikara ty a natokany unique au monde de ny solution unique au monde tsika zany tsy mangala tahaka fa tokony ho alay tahaka raha tena mifakahazo am'le bahary tsika miakabiazatsika mino azy fa tsy manaja ny fadiny zany tsika na zay foana le sisteko hoe ny olona zao a manondro fatana de saka fahaforotra ny tanana rehefa miteny ny mpanandro hoe ary lalana fa rehefa mandevina de atahorana be etikazana le fady zany fa le fady le pahary adinitsika nefa tsy misy ny tany aman-danitra raha tsy misy le pahary izy de tsy hita maso fa ny teny izy de misy ny hita maso de zay le feny fitaka amin'ny tany karaha vo tsy maintsika de voafitaka fa vo materialista aloha tonga de hitaraiky satria ny finoana de fanatenana zanapatsika raha araky ny baiboly manadampy tondrana hoe de fa io aloha ny eo zay le tsy tiany olona amin'ny zavatra teniko rehefa mamaolana de ny zava-misy aloha io na zava-misy am'izao misy mpitondra de misy hoentina ary tsika ihany no mifaninana tam'le fifitana izy nge potsiste izy ary efa voasarotra afaka nakarina firy tsika tsy efa zato maherany tsy afaka fa itsika ihany ny legalize azy ary nampalay eky de le deux protagoniste le fa 2000 tany no mifaninana ditana lasa legal izy lasa legal de dia zay aloha no vity io raha mbola satria makinakana jembolitanga fa azy anarana natoro tamin'ny 2009 satria ratsy vokatsy hoe zavatra bebe tsy naharitery izy 2009 usurpation de fonction minière ianao de nalainao filoham-pirenena zany zao ary be bebe tany fitsapahana ndraiky ny solution raha voaloha olo iampanatonga sia hevitra anankiray zay hevitra karay zay hevitra moterabary
ao anatin'le izy zay zao mba fomba fahitany sy ny de ajaina mihitsy ajaina ao anatin'izany hevitra zany atao fa misy antso vonanareo ambadika ao a miarabarika salama makamipamoana fitondrana teny hoe nareo am'fahatany tiareo a di faraikisika amin'ny fanosomba de rehefa hoe mapetraka ao aminareo a ny fitrandrana anara-pirenena ampandrosanareo a de toananareo fa io fanjakana mpitondra fanjakany mihitsy engeny mampiasa ny olony so de adin'le mpanoana an'le fitondrana zany mampanoana mpitolo anareo zany hoe tandrajonary mampianina nokatra ny akininona moa mivava zany député zany mbola voatahirin'ny olona nolona misy am'izany fanarenina no ohatrany hoe trandraha zany io a fa simba ny are-pirenena simba ny firenena zao nareo a olona ny ampiasainareo a samborona ny olona ratsana ny olona miditra ankeny am'izay zavatra fikevitra hoe zay tsy maintsy manao an'io de fantatro hoe miditiky hoe za lehibe hoe zany tsy maintsy manjaka eto fa tsy hoe ilay marina hijoroana mihitsy hoe tsy mety zany io a matonto hoe de rehefa tonga aminao zany de manekena hoe isika mihitsy ny nanohatra an'io a fa anao ajanony ty zay ihany ana mampampisotro zao manko hoe misy ny ady ho an'ny firenena ho an'ny vahoaka ary misy ny ady remby de ajaniko angambany hoe ohatra ny bika na ady remby mihitsy ange hoe rehefa le roa manao de lasa ny zany ny remby fa tena sakano fa rehefa zay ny eo adry hena tanatsaka ozy le rangah kely akaraha izay tamin'ny 2009 sarov zay lena tanatsaka zay ka ady remby io ka efa misy antso vaovao ndo ary rasinanao ary miaraba tompoko manona ny vahiny salama tompoko manona ny namana mitopoka de technicien miaraba zao na atao hoe olona levi-pahotana andevim-bola andevim-pahefana manao ny tsy fanao fandika-ndalàna fanolalana lalana ampanorenana fampiasana ny mpitandro filamena irovana ny sesy mitetiketiky mipetraka mandrakizay toriameniny eo ka hoy aho hoe aloha mandrodana de manarina fandrodanana mila fifankazahoana mila fifankatiavana fampitokisana satria efa zavatra efa tsy mandeha mizelony intsony zao fa entina jolany firenena tena very repera tanteraka mihitsy zany malagasy am'izao tsisy repera tsony fa de ny ambon'ny onjan-dranomasina eny de mitady hoe aiza ny fitodiana fa ny jola an-dranomasina efa manao ny ataony ary efa mahafantatra ny hodiny izy ary efa ny posiny 20 santimetatra de efa fata fahitsoky izy fa de ohatsa hoe samy tonga saina fa tiatsika tsony ty potika tanteraka mihitsy sika ohatran'ireny le biscuit sans cylindre reny teny efa potipotika zay neny amin'ny université fitsarana baka tsisy jiro efa tsy mandeha mizelony intsony zavatra farak'izay tiko sy bitika ny teniniko mampaherantsika topoka fampitondra vava sotra topoka zany zava-misy zany asa hoe mety ifandraisany tovitovy am'izany hoe tsy aiko hoe satria rehefa ray aogosy ohatran'izao mantsika mastana velson de tsarona ihany na de hoe satria tafiditra ao anatin'ny tantarany Madagasikara zany le zavatra nitranga tena boribory tany fahadimy Beoriky hatreny Ambatomainty zany tamin'ireo fotoana reny tamin'ny taona firy zany 520 zany ray aogositra iny zany hoe efa mananika ny efapolo taona zany nyraraha amin'ny zao fotoana zao a nisy mpitondra teo fitondrana teo a de nisy ny ataontsika hoe apahana malagasy anatina vondrona nanana ny ataontsika hoe filozofia sy ny anony manokana de nandrika ny raha tamin'izany fotoana zany tao anatin'ny tantaran'ny firenena daholo zany rehefa mahino ny olona miteny amantsy de ao misy le feno fahavononana misy ao anatin'le apahana malagasy le maneho hevitra mety hoe kivy ihany tsisy repera tsika eto moa zany miezaka ihany hoe
fotoana mba metrahana an'le hoe zavatra misy varany zany ny hevitra zany fanorenana vaovao misy antso vonina mbola sy tena vonina izy fotoana antsika efa mivitra kely efa io izy ianao de raha vonina izy ahoana fa deha ny ratsiratsy le réseau ay ratsiratsy ny réseau maraparantsika Constant Revelson de raha nao fity antsika satria miditra ty amin'ny volana aogostra moa zany zao tserika am'izao fotoana zao ny aty ampamaranana angamba aloha ny zavatra misy eny ambarisana amin'ny olona ihany satria ambom-piona ny fonctionnaire moa zany zao any Mahajanga any mpiasan'ny androm-panjakana manao an'ity hoe lalao ara-panatanjahantena zy efa manarivony mihitsy ny tonga any avy amin'ny lafalo nosy eo amin'ny sehatry ny ara-pinoana zany zao ohatra ny any Akarmalaza de fotoana dehibe ihany koa rehefa fiandohan'ny volana zao mba tsara ihany mizaran'izany amin'ny olona zany hoe mivezivezy eo ihany no zany ny malagasy mba tsy tena hoe eo ny raharam-pirenena mandeha zany akory tsy anadinona ny fandehan'ny raharam-pirenena fa hainy dehibe io satria zay ny amaritra ihany koa no avy rapitso